feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a noho ny fitahin'Andriamanitra dia afaka noho ny fiara-mianatra eto isika anatin'ilay lohahevitra hoe rava Babilôna mialary oloko manolotra ny fiarabana ho anao fijery sy mpanaraka ny fandaharana manaraka izao dindinika ifanaovantsika izao. Miaraba ny teknisianina ihany koa izay mifanaretsaka manao ny haintsy ho zavatra mampifandray antsika ary miaraba ny pasteur André Paladina Fanera tonga soa tompoko atao anatin'ny fandaharantsika. Miarabanao namana dino ary manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mitoy ny dindinikitsika inona indray ary no ampitaina amin'ity fizarana natokana androany. Inasy toizantsika ny fandiniana ilay lohahevitra efa voalaza teo, rava Babilôna miala rioloko dia ny fantanina izay napetratsika tanam-piandohana fantanina lehibe namana dinao dia ny hoe iza le Babilôna na hoe mampiseho inona le Babilôna izay voalaza ny Apokalipsy 2:10 avy eo amafisiny Apokalipsy 7:10 fa rava io Babilôna io ary atsona miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Dia mila fantanina hoe iza le Babilôna na hoe mampiseho inona le Babilôna izay hialan'ny olon'Andriamanitra, miala ao ny olon'Andriamanitra. Dia ny fantaniana miaraka amin'izay koa namana dinao dia hoe efa rava ve le Babilôna amin'izao tsika miteny izao, efa rava ve sa zavatra mbola ho avy ny faravan'ny Babilôna, raha oviana no iseho ny faravan'ny Babilôna na hoe amin'ny fomba ahoana no isehon'ilay faravan'ny Babilôna. Ny valiteny tsotra efa azo omena angamba namana dinao mazava le voalaza ny ten'Andriamanitra Apokalipsy no milaza azy dia le hoe rava Babilôna fantaniana petraka, efa rava ve le Babilôna sa mbola tsy rava. Ny valiny azo omena matoa ny Apokalipsy no milaza hoe rava Babilôna izay boky mirakitra faminaniana miseho amin'ny andro farany ny faminaniana Apokalipsy dia dikan'izay mbola tsy ravaka izany le Babilôna. Matoa miteny ihany koa le any amin'ny Apokalipsy hoe mialary oloko fantaniana mbola napetratsika ihany koa izany dia hoe efa afaka tao Babilôna ve ny olon'Andriamanitra amin'izao tsika miteny izao, efa afaka ao Babilôna ve sa mbola ao Babilôna. Mampieritreritra daholo zany fantaniana rehetrarehetra any fa lay fandarana izay nydiniantsika fandarana voalohany, fandarana faharoa sy ny fahatelo dia efa mitarika antsika sahady any amin'ny valiteny mahakasika an'ilay hoe rava Babilôna, iza le Babilôna izay rava na hoe mampiseho inona ilay Babilôna sady zay. Dia ny faran'izay nijerevantsika namina dinao dia lay faminaniana anankiroa kanefa ray ihany fa ny fomba na anehoana an'le faminaniana no tamin'ny endrika anankiroa dia ny faminaniany Daniela 2:2 fahitanany amin'ilay sary olona vita amin'ny metaly samihafa, ary ny faminaniany Daniela 2:7 izay miresaka ny amin'ireo biby anankefatra. Ireo fahitana roa ireo zany dia fahitana iray ihany no lazainy sy ambarany ary malina izy io dia izay no idiniantsika lalindalina kely amin'ity fandarana manaraka ity. Namaranantsika azy tamin'ny fandarana teo aloha namana dinao dia tonga teo amin'ilay ratsa-tongotra visy tamin'ny mangitsika ao amin'le Daniela 2:2 zany mampiseho firenena mizarazara mialohan'ny atongavan'ilay vato tsy ny andahan-tanana hamela an'ilay sary olona. Taizany namelo le vato tsy ny andahan-tanana amafisina foana teo amin'le tongotra no namely ilay vato tsy ny andahan-tanana. Dia ato amin'ny Daniela 2:7 miresaka biby anankefatra, liona ny voalohany, bera ny faharoa, leoparda ny fahatelo ary le biby mahatsiravina ny fahefatra. Tsisy akoatran'izay. Dia teo nijerevantsika hoe raha ny liona ampifandraitsika zany zao le fahitana anankiroa raha ny liona mampiseho an'ilay loha volamena, ny bera mampiseho an'ilay tratra sy sandry volafotsy, ny leoparda mampiseho an'ilay kibo sy fevarahany,
ary le biby mahatsiravina mampiseho an'ilay ranjo vy de teo nipetraka fantaniana hoe aiza ho aiza ary a lay tongotra vy sy tanimanga ao amin'ilay biby fahitana amin'le biby aiza ho aiza malina lizy de ny baiboly ihany no mamaly anazy tompoko dia andaovaka itsika ary ny ten'Andriamanitra nefa nijerevantsika zany izy io ny Daniela 7 no andeha ho jerevantsika Daniela 7 dia ho jerentsika ny andininy 7 sy ny andininy 20. Daniela 7 ny andininy 7 sy ny andininy 20 dia naniry alala zay fotoana marina ny amin'ny fahefana dia naniry alala zay fotoana marina ny amin'ny fahefatra aho ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra zay nanana nify vy sy ovarahana sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka 10 teo andohany sy ny anankiray koa zay nipotra de nisy 3 potraka teo anoloany de ilay tandroka nanana maso sy vava zay niteny zavatra miompampany ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany. Voalaza ao amin'ny Daniela 7 zany raha mijerentsika ny any amin'ny andininy alohany zany dia manomboka ny andininy 7 sy ny andininy 9 de voalaza fa nanana tandroka 10 lay biby 7 nanana tandroka 10 zinakainy tian'olona zaina am'izay andininy 7 sy ny 7 Daniela 7 antsika zinakainy asehoan'le tandroka 10 ny andininy 7 sy ny andininy 7 izao no nolazainy ile fahefatra amin'ny biby de fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa no ny fanjakana rehetra sady andravan'ny tany rehetra ary anosiosy sy anorotoro azy ary ny tandroka 10 dia mpanjaka 10 zay hitsangana avy amin'ilay fanjakana amin'izany fanjakana izany ary isy iray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka 3 zay ny soran'Andriamanitra riavana malala fa mazava ny voalaza amin'ny baiboly raha mijerentsika le sary olona hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny ratsan-tongotra 10 aika izany izay ihany koa naseho an'ilay biby anankiefatra dia le biby fahefatra kay zany no mampiseho an'ilay ranjo vy sy le ratsan-tongotra 10 mitambatra ao amin'le biby fahefatra satria le biby fahefatra akoatran'le hoe biby mahatsiravina manosiosy manotoro manana nify vy sy ny sisa dia manana toetra faharoa izy de le toetra faharoa ananan'le biby fahefatra manana tandroka 10 de le tandroka 10 izy le Daniela le vakinao teo na manadinao andininy 7 de le tandroka 10 dia tsinona fa mpanjaka 10 izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany avy amin'le fanjakana fahefatra le biby fahefatra de izy fanjakana 10 hitsangana reo zany no aseho an'ilay ratsan-tongotra 10 tanteraka ny faminaniana aika izany mazava zany fa zavatra iray ihany no asehon'ny Daniela 2 sy Daniela 7 mazava treo aloha le ratsan-tongotra 10 dia asehon'ilay tovy amin'le tandroka 10 ao amin'ny Daniela 7 zay le izy de any amin'ny Daniela 2 lay ratsan-tongotra de vita amin'ny vy sy tanimanga sady zay vy sy tanimanga zavatra samy hafa mihitsy ny ray metaly vy ny ray tanimanga akora hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny vy lay tanimanga misy fanazavana momba an'io moa zany na manadinao ataon'ireo mpikaroka teolojiana moa zany de milaza hoe lay vya dia mampiseho fahefana ara-panjakana satria aniainga avy any amin'ilay lovolamena de nitoy avy eo amin'le ranjo vy
Misy fitoizam-pahefana. nisy fitoizany Mhm. avy eo am'le ranjovy no nisy fitoizany tany am'ilay ratsa-tongotra vy fa le tany manga dia akora hafa mihitsy tsy mitovy am'le vy. De misy moa fanazavana zay ataonareo teolojianina zay milaza manao hoe lay tany manga dia fahefana ara-pivavahana Mhm. fa le via dia fahefana ara-panjakana. De izy ny ten'Andriamanitra ao Daniela hoe tsy anina izy ireo Tsy zizy kambana tsy kambana tsy tambatra ao zizy izy ireo dia ny fahefana ara-panjakana sy ny fahefana ara-pivavahana tsy tambatra izy ireo tahaka ny tsy fetezany vy Miaro amin'ny tany manga. miaro amin'ny tany manga. Kanefa ao am'le Daniela ihany koa dia manome fanazavana izy hoe ny vio izy mafy ary tany manga malemy. Dia misy herimby le fanjakana mizarazara zany, de misy manana herimby matanjaka, de misy malemy fanjakana malemy. Aleo tsy miala amin'ny ten'Andriamanitra tsika fa raisitsika zay fanazavan'ny ten'Andriamanitra izay mampiseho firenena mizarazara zany lay ratsa-tongotra vy sy tany manga. De misy firenena matanjaka, misy firenena malemy. Fa ato am'le biby kosa, le biby fahefatra dia asehon'le tandroka 10 lay firenena mizarazara. Ao asehon'le tandroka 10. De malina namana dino zay mahatsara ny ten'Andriamanitra misy an'ty fomba fandiniana ity zay ovakitsika lisy satria manampy atsika zany izy io. Ao amin'Isaya 7:20 misy azy. Ndao ne vakiny io no raisitsika ho ataotsika hoe ampiaritsika amin'ny fandiniana an'ity lohahevitra ity. Isaia 7:20 de zao ny voalaza eo amin'ny andininy 10. Fa didy anampy didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ety ary kely ery. Io zany no ho ampiatsika ry havana malala rehefa mandinika an'ity faminanian'ity tsika sy mandinika an'ity lohahevitra ty. Hiezaka tsy haka fanazavana na avy any amin'ny boky maro samihafa, boky teolojia sisa fa raisitsika io voalazan'ny Isaia io, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely ety kely ery. Ary zay no mahatonga atsika hoe le fanazavana fahitana amin'ny Daniela 2 dia aika zany azavain'ny fahitana amin'ny Daniela 7. Dia avy eo azavain'ny Apokalipsy 7:70 sy 7:30. Mbola hijelevantsika zay aiky mifandray daholo ireo zavatra ireo. De zay le hoe kely ety kely ery, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika. Ndao ampiatsika zay zao am'ty fandarana ity dia tonga de ampiatsika io fomba fandiniana ny ten'Andriamanitra io. Enary miresatsika eo am'lay biby fahefatra. Le ratsa-tongotra mifarana eo am'lay ratsa-tongotra 10 visy tany manga, lay sary olona sady zay. Tsy tsona orinan'le sary ratsa-tongotra afa tsy le vato tsy ny andahan-tanana. De tsy na fa ny fanjakan'Andriamanitra le vato tsy ny andahan-tanana. Fa rehefa mandinika tsika eo amin'ny Daniela 7 de mbola misy zavatra miseho kay namana dino eo amin'ilay ratsa-tongotra 10. De tsy na fa asehon'le tandroka 10 ao amin'ilay biby fahefatra. Inona ny zavatra miseho ao amin'le tandroka 10? De andao ventsika vakina le andininy 4:20. Daniela 7 ka ny andininy 4:20 de zao ny vaky ny teny. Ary ny tandroka 10 de mpanjaka 10 zay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Ary isy iray koa hitsangana manaraka azy, hafa noho ny voalohany izy, ary handresy mpanjaka 3. Aika zany zavatra miseho eo amin'ilay ratsa-tongotra 10 ary mitovy ihany koa zany eo amin'ilay tandroka 10 dia isy fanjakana anankiray iseho izy. Tsy hoe fanjakana hafa aorianan'ilay ratsa-tongotra, tsy zay fa fanjakana
zay iseho hipotra avy am'le tandroka folo de isy iray potra de voalaza ny voalaza eo ny namana dino fa nandresy mpanjaka firy izy ozy izy telo izy izy nandresy mpanjaka telo izy tandroka telo zany a lavon'lay tandroka anankiray vaovao fa le fito mbola eo satria tandroka folo an'ila izy tsy hoe le tandroka ambo rehetrarehetra potika daholany ko tsia zay vakio tsara tompoko ny baiboly fa ny telo ihany am'le tandroka no lavony na resiny fa le sisa rehetrarehetra dia mbola daholo zay mbola mitoetra eo ny tandroka fito ambony rehetra raha mpitaitsika zany zao am'le fahitana am' Daniela toko faharoa zay keny zavatra miseho am'ilay tongotra vy sy tanimanga zay keny zavatra ny sioto teo aike nisy fanjakana anankiray nipotra dia nandresy fanjakana anankitelo izy nao mba ho amarintsika kely zay namana dinoa zay mamaly nyfantanina napetraksika anko hoe efa rava ve le fanjakana sa mbola misy am'izao andro ainatsika zao efa rava ve le Babilôna azadio fa le Babilôna dia nanomboka hatramin'ny lo volamena ao am'le sary olo ary nanomboka hatramin'ny lioana ao am'lay Daniela toko fafito sady zay ndao aloha jerevantsika lisy le ratsa-tongotra folo tompoko de voalaza fa fanjakana ny zarazara taorinan'lay fanjakana ranjovy de tsina fa fanjakana romanina izany sady zay fanjakana ny zarazara nisa folo namana dino dia voalohany mampiseho fahafenona nisa folo didi folo feno tsy azo ampina tsy azo analana ny didi folo n'Andriamanitra mampiseho isa feno isa fahatanterahana nisa folo fa nisa folo any ko ny heviny anankiray faharoa dia mampiseho farakely indrindra nisa folo farafahakeliny kely indrindra de mahitsika zany any amin'ny Malakia toko fahatelo zay zany mahatony ten'Andriamanitra iny hoe entinareo ny fahafolo karena ozy izy Andriamanitra apafolony fahafolo karena ao trano firaketana apafolony mampiseho kely indrindra io zany ny zavatra kely indrindra zay takian'Andriamanitra amin'ny olona dia ny mamerina ny apafolo ho an'Andriamanitra mampiseho zay zany le isa folo amin'ny hevin'ny faharoa ka raha miteny zany izy hoe ratsa-tongotra folo dia mandray an'izay hevitra anankiroa zay ny tiany ten'Andriamanitra ho lazainy tsy hoe ireo folo ireo ihany zany ny fanjakana nisy eto am'izao tontolo zao tsy ireo folo ireo fotsiny fa kely indrindra miainga avy tamin'ireo folo ireo ny fanjakana nisy teto am'izao tontolo zao taorinan'ny fanjakana romanina le ranjovy sady zay mifarana zany le ampira de lasa firenena lasa firenena zarazara dioziza hoe le isa folo ny hevin'ny faharoa mampiseho ny kely indrindra fa tsy hoe lasa hoe firenena folo fotsiny no misy teto am'izao tontolo zao de azo fatala mantsy zany le izy ny tena marina de izy ara lay folo zay nandimby an'ilay ranjovy iza le folo fanjakana folo zany de reto avy ary le izy nao mena li satria ny tantara no manamarina ny faminaniana amarin'ny tantara ny faminaniana dia reto ara le folo voalohany i alaman voalohany tononka aloha le izy de avy eo fatatsika hoe mbola mitoetra ve lay firenena ankehitriny sa efa rava Alaman voalohany Burgonde faharoa Franc ny fahatelo Lombard ny fahaefatra Saxon no fahadimy Suève ny fahaenina Visigoth ny fahafito Erulle ny fahavalo Vandale ny fahasivy Ostrogoth ny fahafolo reo le fanjakana zay nandimby ny fanjakana romanina reo le folo de niainga avy am'ireo zany ny firenena rehetra teto am'izao tontolo zao
zay le izy dia jerevantsika hoe efa rava ve reo fanjakana folo reo satria zay manjany le fahitana namanadinao a hoe teo am'ilay ratsa-tongotra folo no namely le vato tsy nenda tanana de ao am'le danela toko fafito dia mazavankeo fa le tandroka folo telo no resin'le tandroka anankiray zay mipotra telo amy telo am'le tandroka fa le fito mbola mipetraka sy mbola mitoetra indao mba afantarantsika zany amin'ny alalan'ny tantara e sady zay inary le hoe allemand dia io zany no nanome ny firenena Allemagne am'izao andrainantsika zao mbola misy ve Allemagne mbola misy any Allemagne efa rava ve Allemagne mbola tsy rava ny Allemagne dia lay faharoa hoe Burgonde de io no nanome sy nipoiran'ny fanjakana Suisse am'izao tsika teny zao mbola misy koa izy ny fahatelo Franc no nanome ny fanjakana France ny fahaefatra Lombara no nanome ny fanjakana Italie ny fireneny Italie dia nipotra avy amin'ny fanjakana Lombara ny fahafitsika fahadimy Saxon fanjakana Saxon de io no nipoiran'ny fanjakana Anglisy amitsika am'teny zao ny fahenina dia Suève fanjakana Suève avy am'le fanjakana folo zany io taorinan'ny fanjakana Romana de io no nanomeny firenena Portugal am'izao tsika am'teny zao ny fahafito dia Visigoth fanjakana Visigoth no nanome sy nipoiran'ny firenena Espagnol Espagne amitsika am'teny zao atreo de zay za hoe mbola misy hoe zany reo firenenareo am'izao fotoana zao mbola misy zay zany ny valiteny azo mena zany am'ty lahadingintsika tika hoe rava Babilôna aike zany le firenena mbola misy le firenena am'izao tsika am'teny zao de izy ihany ko nefa nazavaitsika namanadinao hoe efa potika ave le sary olona am'izao tsika am'teny zao efa potika ave aike zany raha ny zava-misy mbola mitsangana kay le sary olona na de nisy fanjakana mifandimby azy nanolo an'le teo alohany nanolo teto am'izao tontolo zao ny fandimy moa zany dia mbola misy le folo zay ratsa-tongotra visy tanymanga de zay ny manamafy any ko namana ry havana malala fa mbola tsy rava le sary olona raha mitentsika hoe de aiza zany le Babilôna ozy izy tsika efa tsisy an'izany Babilôna zany tsony eo no hidirantsika am'ty fanazavana ty aike zany le hoe Babilôna tsy le fanjakana Babilôna no resahana fa efa nitenentsika zay tany aloha ny toe-tsainy Babilôna fa le fanjakana kay ny fanjakana nandritry ny taona maro ny siny de mbola mijoro lay ratsa-tongotra folo am'izao andrenatsika zao Allemagne Suisse France Italie Portugal Espagne Angleterre mbola mijoro zay le fito tandroka fito zay tsy resin'lay tandroka anankiray le fito mbola mijoro fa le anankitelo resin'le anankitelo rava mihitsy de le anankitelo zay rava zay tsisy tsony am'izao andrenatsika zao izy dia Irula Vandala ary Ostrogoth zay le anankitelo zay tsisy tsony zany am'izao andrainatsika zao fa lasa le tandroka kely anankiray zay mipotra no naka ny toeran'ireo anankitelo reo zay zany kay zavatra misy am'izao andrainatsika zao de mazava zany ny faminaniana ry havana malala
fa mahafinaritra izy ity mahaliana mihitsy fa tena tanteraka mihitsy kay zany ny faminaniana voalazany tean'Andriamanitra amin'izao andrainantsika izao. De mahita ny zava-misy tsika Eropa moa zany zao ny ilazana le fanjakana Eropa firenena Eropiana. Misy ny France, ny Angleterre, ny Espagne, Portugal, Italie sy ny sisa. Zay ke zany ny zavatra niseho tamin'izay fotoana zay. Zay azadinina manadinao fa mifandray amin'ny Apokalipsy 7:10 io faminaniany Daniela 7 atsidiko sady koa zany zay fa mety ho idirantsika koa zay amin'ny fandarana manaraka mifandray amin'ny Apokalipsy 7:10 na manadinao hoe reo folo reo ihany ve zany zao no firenena misy de ahoana firenena hafa rehetrarehetra satria amin'izao fotoana zao ne misy Amerika sisa de any amin'ny Apokalipsy 7:10 ndray tsika mamaly an'izay de misy biby anankiroa indray voalaza zao. Biby dia voalohany de le biby dia faharoa de io milaza ny zava-misy tao aorianan'ilay ratsan-tongotra 10 hoe ay nisy firenena le biby dia faharoa zay nipotra ihany koa fanjakana koa io zay nipotra sady zay fandao fitiantsika sy ho faranantsika ty fizarana ity. Ny tena mahaliana zany aminadinao de ny hoe rava ve le Babilôna, rava ve. Tsy miresaka fanjakantsika eto zany ara-tantara fa Babilôna ara-paminaniana, toe-tsainy Babilôna, ny fomba fisainan'ny Babilôna, ny fanompony Babilôna, ny fivavahan'ny Babilôna, rava ve. Indao mba jerevantsika, efa jerevantsika izy ity fa hoamarintsika izy atraty amin'ilay tongotra na atreo amin'le tandroka mba hamarintsika izy. Efa jerevantsika izy na manadinao hoe inona nataon'ny Nebokadnezara rehefa napahitana anazy le nofy, nanao sary olona izy, volamena hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony. Sady zay le Daniela 7 zay le toe-tsain'ny Babilôna. Miaika an'Andriamanitra, de miaika an'Andriamanitra, tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Zay le toe-tsaina, zay le hoe niavonavona ny fonao. Babilôna io, Nebokadnezara, niavonavona sisy ny fonao. Andriamanitra efa miteny hoe ianao le loha volamena ary manaraka anao de isy firenena hafa, manaraka an'izay de isy niavonavona izy. Za tsy manaiky an'izany hatrany amin'ny tongotra de loha volamena hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony, zany manjaka. Zay le avonavona enjana be Babilôniana, toe-tsain'ny Babilôna zay. De avy eo hitatsika le izy fizany Belsazara nandimba Nebokadnezara, niavonavona koa Belsazara satria voalavo amin'ny Daniela 7 milaza an'izay fa Belsazara nafantatra tsara satria efa velona ne Belsazara tamin'ny andro Nebokadnezara efa velona izy, efa teo izy. Fa rehefa nanjaka amin'izay izy, ny zavatra nataony niavonavona izy dia nalainy zavatra natao indray, zavatra hafa indray le izy. Zay toe-tsain'ny Babilôna ihany koa le izy. Nalainy ny fanaka fanaovana fanompona an'Andriamanitra atao amin'ny tempoly, nalainy dia nampiasainy tamin'ny fanompo-tsampy. Zay koa le Babilôna, toe-tsain'ny Babilôna. Manafangaro an'le zay mahatonga le hoe ny hevitry le Babilôna na dikan'le teny hoe Babilôna confusion. Fampifangarona ny masina sy ny tsy masina, fampifangarona ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fanompo-tsampy. De zay nataon'ny Belsazara, zay mihitsy. De nitoy ihany le izy tamin'ny andron'ny sandry tratra sy sandry vy Darius zany, efa hitantsika hoa izy ity. Ohatran'izay koa nataon'ny Darius, nanao didy indray izy, didy mba hiankofan'ny olona rehetra eo aminy. Naka ny toeran'Andriamanitra zany izy, Darius io naka ny toeran'Andriamanitra izy, dia namoaka didy izy fa tsy maintsy miankoaka eo aminy
ny olona rehetra tsy mahazo miainkoka amin'andriamanitra hafa na zavatra hafa efa vakitsika zay sady zay fandao jerevantsika naminadinao tia ny tena maliny aty amin'le firenena mizarazara tsika zany zao mbola misy ve zay toetsaina zay tompoko mbola misy ve le toetsain'ny Babilôna efa rava ve zay Babilôna ara-paminaniana zay efa rava ve ndao ary Daniela 7 no ovakitsika malina la izy Daniela 7 dia ndao vakina ary ny andininy 5:20 Daniela 7 andininy 5:20 Daniela 7 andininy 5:20 zao ny vakany teny ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahony olo-masan'ny avo indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanany ireo ambarapatapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro de apitsika ao amin'ny andininy 9 andininy 9 resaka ny amin'le tandroka io le tandroka anankiray zay nipotra zay naharesy tandroka anankitelo de lasa ny lahatra izy lahatra niaraka tamin'le tandroka 7 ambiny izy sady zay inona zavatra mombamomba azy andininy 9 Daniela 7 ny andininy 9 nodinihako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novoana teo an'lohan'io tandroka telo ary novoana teo an'lohan'io ny tandroka telo am'ireo taloha ary indro manana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopampana izy miteny zavatra manahoana ozy izy miopampana miteny zavatra miopampana de amafisiny andiny 10 le zavatra ataony inona le zavatra miopampana zay tenen'ilay tandroka na fanjakana io na fahefana zany satria mampiseho fanjakana le tandroka sady zay fanjakana na fahefana de inona zavatra miopampana zay tenen'ilay tandroka zay am'izao andrainantsika zao ne zany ry havana malala satria aza diny fa le tandroka le lasa tongotra 10 dia mbola misy am'izao andrainantsika zao France Allemagne sy dika zay zavatra misy am'izao andrainantsika zao zany ny voalazan'ny Daniela 7 de inona zavatra miseho sy ataon'ilay fanjakana na le tandroka kely anankiray zay mipotra miteny zavatra miopampana izy inona le zavatra miopampana zay teneniny na ataony de andiny 5:20 milaza azy ary hiteny anina ozy izy hanohitra anisa ny avo indrindra izy isa moa ny avo indrindra Andriamanitra hiteny hanohitra ny avo indrindra izy hanohitra n'Andriamanitra hiteny hanohitra n'Andriamanitra izy hoalalintsika kely zay amin'ny fandarantsika manaraka inona ny dika an'le hoe hiteny hanohitra ny avo indrindra hiteny hanohitra n'Andriamanitra izy moa ve tsy zay le toetsaina nananan'ny Nebokadnezara nanohitra n'Andriamanitra Andriamanitra efa niteny hoe zao aorinanao de isy an'izao tsisy tsony aorinako tsisy tsony zany manjaka mandrak'izay nanohitra n'Andriamanitra Nebokadnezara zay le toetsain'ny Babilôna tompo na hoe zay le Babilôna ara-panahy na ara-paminaniana hiteny hanohitra n'avo indrindra izy ozy izy le fanjakana io le tandroka io dia ampahoriny olo-masiny avo indrindra ary hitady eto am'izay koa ny tena zavatra lehibe zay ataony zay mampiseho ny toetsain'ny Babilôna hitady anina ozy izy hanova fotoana sy lalàna dity folane zany ry havana malala lalàn'Andriamanitra mitady hanova ny lalàn'Andriamanitra izy fa iza kay nanoratra ny dity folo tao mivady fisaka Andriamanitra ne zay le voalaza baiboly Andriamanitra mihitsy nanoratra ny dity folo teo mivady fisaka tanan'Andriamanitra de inona nataon'le tandroka hanova lalàna zany hoe maka ny toeran'izy izy maka ny toeran'Andriamanitra koa maka ny toeran'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra fa ianao no iza no hanovany lalàna na ny dity folo Andriamanitra no nanome ny dity folo Andriamanitra nanoratra ny dity folo de ny ataony eto mitady hanova lalàna izy zany hoe aka ny toeran'Andriamanitra sy ny
fahefan'Andriamanitra io tandroka io. Mahafinaritra, miseho roviana zany zavatra am'izao. Am'izao anie zany no miseho rehefa namalaly amafisina aminao. Am'izao andro any antsika zao no miseho zany toejavatra zany, satria efa tonga ve le vatsiny an-dahatanana? Mbola tsy tonga ane le vatsiny an-dahatanana e. Zany hoe zavatra iainantsika am'izao andro izao zany a, io voalaza ny Daniela 7 io dia lay toe-tsain'ny Babilôna zay manohitra an'Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra ary maka ny fahefan'Andriamanitra. Zay le toe-tsain'ny Babilôna. Ajantsika hatreo aloha ny am'ty androany ity fa raha napetraka fantaniana hoe rava Babilôna, efa rava ve le Babilôna? Aike zany mbola tsy rava le Babilôna. Mbola misy hatramin'izao antsika zao zany le Babilôna. Tsy le Babilôna ara-panjakana, fa le Babilôna ara-paminaniana, le Babilôna ara-panahy. Lay toe-tsain'ny Babilôna dia mbola misy. Dia zay mahatonga le Apokalipsy miteny manao hoe miala ry oloko, miala ao aminy ry oloko. Dia ianao mila miala ao Babilôna. Raha zay zany mombamomba le Babilôna, mila miala ao ianao. Le Babilôna manohitra an'Andriamanitra, tsy manaiky an'Andriamanitra izy, fa manohitra an'Andriamanitra izy, maka ny toeran'Andriamanitra izy, ary maka ny fahefan'Andriamanitra izy. Mampifangaro ny masina sy ny tsy masina. Mampifangaro ny marina sy ny sandoka. Mampifangaro ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanompo-tsampy. Zay ke zany le Babilôna. Dia mila miala ao ny olon'Andriamanitra. Dia ho valitsika io fantaniana io hoe efa afaka ao Babilôna ve ny olon'Andriamanitra ankehitriny, sa mbola ao Babilôna izy am'izao andro izao. Ya, satry foana mbola hiaraka eto, mahaliana dia mahaliana ny lova hevitra, kanefa ny fotoana mihazakazaka. Nao farany nambavaka indray aloha pasteur ny fiaonana. Vavakantsika ary. Raina izay ny an-danitro misaotra anao zay noho ny teninao, misaotra noho ny faminaniana izay mampahafantatra anay ny zavatra misy ankehitriny, ny zavatra iainana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Voalaza ny faminaniana, tsy ny ady, tsy ny korotana no tena loza zay atrehanay tompo, fa Babilôna. Babilôna, toe-tsain'ny Babilôna, ny asan'ny Babilôna, ny fomba fisainan'ny Babilôna, izany no tena zava-doza indrindra zay tokony hialanay ankehitriny. Tompo, misaotra amin'ny teninao satria fantatray ankehitriny ny zavatra misy sy ny zavatra iainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa mbola misy lay Babilôna, ary mbola mife ny olona rehetra i Babilôna ny amin'ny toe-tsaina. Dia le toe-tsaina manohitra anao, le toe-tsaina tsy manaiky anao, le toe-tsaina mampifangaro ny fiankofana aminao sy ny fanompo-tsampy. Izany toe-tsaina izany tompo, afao amin'izany toe-tsaina izany ny vahoakanao. Dia ny fanerenay dia mba ho anisan'ny tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izay anjaka mandrakizay eto amin'ity tany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mankasitraka tamin'ny faharetanao ary manantena fa mbola alinanao iray ny toy ny dinidinika ifanaovantsika eto. Akasitrana koa ireo namana teknisiana izay nanao ny tsy ho zavatra nampifandray antsika. Isaorina ny pasteur Andreofanatiny Fanena izay mbola vonona hiara-mianatra amintsika amin'ny fiaonana amina. Ianao matoko.